Fahameraba-tsika tsirairay avy indray tratra ity zoma fa efatra ny volana aogositra ity. Misaotra an'Andriamanitra hatrany isika fa lehibe ny famindrampony. Lohany hidirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia aray vavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, mbola misaotra anao zahay noho ny fitantananao anay manokana. Misaotra Tompo manaiky ny fitalahoanay aminao sy ny vavaka sandratray. Misaotra ihany koa Tompo fa Andriamanitra miay anay tokoa ianao milafiny rehetra ka reo etahitanay ny fanirianay, ny fahasalamanay dia efa napetraka am-pelatananao ka misy matoky izahay fa mahatsiaro anay mandrakariva ianao. Iaino sy hianatra ny teninao izay ankehitriny, mangataka aminao Tomba mba hiasa ao am-pony tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe ilay mpanome ny lalàna. Ilaina Matthieu 5:7 manao hoe aza ataonareo fa tonga ho andrava lalàna na ny mpaminany, tsy tonga ho andrava fa hanatanteraka. Amen. Pitsikilo maro no nikendry an'i Kristy teo an-tendrombohitra, ary rehefa nanambara ny fitsipiky ny fahamarinana izy dia tsy maintsy nibitsibitsika ireo farisao ny fampilaza fa fanohitra amin'ny fitsipika ny men'Andriamanitra tao sinainy fahinana izany fampianarana izany. Tsy niteny ninninona mba hampiala ny finoan'olona amin'ny fomba mpivavahana nodidi Mosesy tsy akory Kristy, satria ny tara-pahazavana rehetra nalefa ny mpitarika ngezalahy tao amin'ny Israely io no eo amin'ny olona dia avy taminy. Maro no mihevitra fa tonga andravan'ny lalàna Kristy, kanefa izao ny teny mazava nataony amin'seho fanekeny lalàna iray. Hoy izy hoe aza ataonareo fa tonga ho andravan'ny lalàna na ny mpaminany. Izy no mpamorona ny olona sy mpanome ny lalàna, ary ambarany fa tsy tonga andravan'ny lalàna izy. Ny zavatra rehetra eto an-tany hatramin'ny madinika indrindra ka hatramin'ireo kintana goavana be mamenitra ny habakabaka dia samy misy lalàna mifehy azy avokoa. Ninona zavatra hitantsika mafy dia misy lalàna mifehy azy avokoa izy ireny mahatonga azy mirindra sy kanto tahaka an'ireny, ary ny fanarana tanteraka an'izany lalàna izany no hiankinan'ny faharetan'ny zavatra rehetra eto an-tany. Raha mbola tsy ary akory izao tontolo izao dia efa misy ady ny lalàn'Andriamanitra, fehezin'izany ny anjely, ary mba hifanarahan'ny tany amin'ny lanitra dia tsy maintsy mankatao ny fitsipikan'Andriamanitra koa ny olombelona. Nampahafantarin'i Kristy ny razambentsika tany Edena ny fitsipiky ny lalàna, fony niara ny hira ny kitany maraina ary ny oby avokoa ny zanak'Andriamanitra. Tsy ny andravan'ny lalàna no nahatongavany teto fa ny mba hitarika aisoanao ho amin'ny fankatoavana azy. Ny fanjakana izay tsy misy lalàna no fanjakana mora rava. Maika va ny fanjakan'Andriamanitra? Aza heverina fa tonga andavan'ny lalàna tokoa fa i Kristy no laza izany, tsy tonga andrava hozy izy fa anatanteraka. Noho izany isika izay mpanaradian'i Kristy mazava ho azy izany dia tokony ho tena mpanaradian'ny lalàna, tsy ny lalàna akory no mahatonga antsika ho voavonjy, fa satria tsika efa voavonjy tamin'ny alalan'i Kristy dia manaraka ho azy ny fankatoavan-dalàna. Ny fanay masina hanampy antsika mandrakariva, hanampy antsika hitandrina izay rehetra efa nanedin'i Kristy ho antsika, mba hahatonga antsika ho mpanaradia amin'ny fahafenony azy, ary koa mba ho mba-pitiavana mandrakariva eo amin'ny fanantanterahana izany. Dia alao hery aza ingane isika mba olona matokotoko indray ny olona rehefa resahana ny lalàna dia tena mandamy mafy, tsy ny ampisin'ny fahagaboraraka akory ny sitrapon'i Kristy ny amintsika, fa mba olona mahatokony amin'ny fahasoavany ary mahatokony amin'ny lalana sy ny drafitra izay fapetrany amintsika tsirairay avy. Amen. Rainay masina tsara indrindra, mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity.
mangataka aminao izay tompo mba ho mpakatoa anao, mpakatoa ihany koa zay rehetra efa nanirahanao anay ka andeha ampahatokiana, satria nonay tokoa fa Andriamanitra tsy mba mamitaka ianao, fa mitaona anay manjaka hariva ary mandrisika anay mba ho amin'ny lalana marina. Hoy ianao hoe betsaka no te hoany fa vitsy ny ho tonga, izay izao kosa dia mangataka mba ho tehirizinao hatrany amin'ny lalan'ny masonao ka tsy hitodika ary tsy misy avaratra ao aloha na ao aoriana, fa fantatray fa ianao irery ihany no hibanjina ny sainay sy hitokianay dia ny teninao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Savior.